falmerabantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo amin'ity andro anio ity dia manona fedanan'ny Tompo aminao izay tonga eto indray androany. Dia misaotra ny Tompontsika mbola manana fotoana ahafahana mifampizara dia ahafahana mbola miaraka hatrany tahaka izao satria fotoana sarobidy ny fotoana toy izao izay tsy voatery hisy foana fa indraindray mandratsika heverintsika fa mandeha automatika ny zavatra rehetrarehetra dia nefa tsy ohatr'izay ilay izy. Dia isaorantsika ny Tompo fa mbola misy ny fotoana izay ahafahantsika miaraka toy izao. Eny arian'ny afatra ny Tompontsika anio dia raha ohatra nitondra baiboly ianao dia azonao sokafan'izany ao bokin'ny Isaia. Ao bokin'ny Isaia no hojerentsika anio. Dawary Isaia 4:40. Isaia 4:40. Andeha ny fatelo sy ny faefatra no andeha hovakitsika izany. Isaia 4:40 andeha ny fatelo sy ny faefatra. Naran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Miaino ahy ry taranaka Jakoba sy izay sisa rehetra amin'ny taranaka Israely izay nobabena hatrany ankibo sy nentina hatrany amboaka na dia mandra-pantitra-reo aza dia tsy miova aho ary mandra-pahafotsy ny volonareo dia zaho ihany no isahirana hitondra anareo. Zaho no nanao ka izao no hitotro, eny izao no hitondra sy anafaka. Amen. Io teny io no nomen'ny Tompo mba hifampizarantsika amin'ity androany ety. Ny zavatra tiako anatin'ilay teny dia zao hoe manambara zavatra ohatran'izao izy hoe misy Andriamanitra izay milaza hoe manao comparaison, manao fampitahana ny tenany amin'ny olombelona hoe izao dia tsy miova fa ianareo kosa mety miantitra dia mandra-paantitra-reo izy dia zao za foana no nanao. Jereo tsara manomboka hatramin'ny voalohany izy mihitsy izy miresaka amin'ilay fahatelo hoe nobabena hatrany ankibo dia nentina hatrany amboaka. Miainga amin'ny fahaterahana zany mandra-pahatonga ny fahanterana dia misy asan'Andriamanitra foana tsy akijanona teo amin'ny Israely. Ny ferahana amin'ny Tompo raha lasy anabavy dia tsy tapitra mihitsy mandra-pialantsika tao ambonin'ny tany fa misy foana hitezany atsika, misy foana hitondrany atsika. Dia jereo tsara le fomba fanaovany azy fa amin'ny voalohany Israely dia nobabena hatrany ankibo dia nentina hatrany amboaka. Zany hoe ao anaty foana le Israely, ao izy zany mipetraka aloha amin'ny voalohany. Fa rehefa mandra-pantitra-reo dia jereo tsara le karazan-teny izay notenen'i Jehova, satria ty teny ty dia tena teny avy amin'ny Jehova mivantana, izay teny atao hoe faminaniana, izay nomeny mitsindry mandrin'Andriamanitra. Dia ozy izy milaza hoe rehefa antitra ianareo dia zaho ihany no mbola hitotro. Jereo tsara le fomba fitondran'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany zany, fa ny fahitany atsika dia inona foana? Zaza foana. Kely ianao zaza, salasalany ianao zaza, efa lehibebe vantombantony ianao zaza, na dia efa antitra ary ianao dia mbola zaza foana no fijeriny anao. Zaza izay totrona, zaza izay entina, zaza izay tatanina. Satria ny antony dia zao ho amintsika olombelona raha ohatra ka fomba fiainantsika normal fotsiny dia misy vaim-potoana ny fananarana.
misy fepotona fitondrana, misy fepotona fitantanana jereo tsara fa miresaka ihany koa izy hoe mitantana. Za mitantana zany inona? Zasy zany. Na ny vady ara rehefa tantanana izy dia atao hoe akizy ny anarany. Iny ny akiziny iny, tantanana izy zay. Dia eo zany misy sary zay aseho an'Andriamanitra ao anatin'ilay izy ny fomba fifaneraserany amin'ilay olo mbo fidiny, ny fomba fifaneraserany amin'ilay Israeliny, ny fomba fifaneraserany amin'ilay olona izay entiny fa amin'ny vanim-potoana rehetrarehetra dia tantaniny sy entiny tahaka ny zazy izy io. Na ty amin'i Jesosy Kristy ara dia miresaka tahaka izany Jesosy hoe ianareo raha tsy tonga tahaka ny zaza dia tsy afaka mihitsy handray ny fanjakan'ny lanitra ka hiditra ho aminy. Ary na dia aty amin'ny apôstôly ary dia mampianatra ny apôstôly fa amin'ny fahalalana dia aoka samo lehilahy lehibe fa amin'ny ady lahy kosa dia aoka ho zaza. Zany hoe amin'ny andro rehetrarehetra zay iainantsika manomboka amin'ny vanim-potoana andraisantsika famonjena, manomboka amin'ny vanim-potoana ahatsapahantsika ny asan'Andriamanitra ny anaty fotsika, dia Andriamanitra te hitondra sy hitantana ary hitrotro mandrakariva. Hitondra, zany no mitondra, zany no mitantana. Aiza le izy? Ty mitondra anareo, trotro anareo, dia mitantana anareo ao ambony ao. Sadetiko mandra-pantitra reo. Izy no mitondra, izy no mitantana, dia izy no mitrotro ihany koa. Dia zao ilay izy raha lasa anabavy. Ina moa no mampatonga anako mitondra n'ity afatra ty androany, sy meny tompo n'ity afatra ty androany. Mifampiresaka tamin'ny ankizy tany Tomasina dia natsangana omaly talata ny cellule de prière andry zareo na ny vondrom-bavaka tafatsangana amin'ny fomba ofisialy. Dia vao manomboka ary zareo dia mbola olona vitsivitsy, mbola ny ankizy samy ao amin'ny sekoly fanompoana ihany manao azy ao. Dia ozy ihany nampahery an-jareo tamin'ny maraina hoe zao lazaiko anareo rehefa manompo an'Andriamanitra raha tianareo ny aharitra dia aza manao zavatra ho an'ny hafa. Misy zavatra zany fomba fijery zany eo aloha hoe manompo ny hafa sy sisy afa-tsy ihany le resaka resako eto, fa le hoe aza manao zavatra ho an'ny hafa dia tahaka an'izao ny endrik'ilay izy. Tany amin'ny taona 2013 tany ho any raha lasina bavy na 2014 dia nakany mpanompon'Andriamanitra anankiray aho izay ataoko hoe mitaiza ara-panahy izay nahita ny fiarahako sy ny fetombohako tamin'i Kristy. Dia fanerasera foana izay mianaka, fanerasera foana izay. Dia tamin'ny 2013 ny ESFM zany nitsangana 2011 ny teto Tananarivo dia 2010 tamin'ny Moramanga. Dia 2013-2014 teo zany no nakany aminy ny anazy fanompony ny sitaka ny ala izy tamin'ny izay nisy azy teo aloha dia nanangana anankiray. Dia rehefa nanangana ray izy tamin'ny 2013 dia nanatona azy ako ny resadresaka taminy. Dia nandeha resaka mianaka teo dia nanontaniany ako firy zao mpinony seho ozy izy. Dia ozy izy ako hoe eo 70 eo ngamba reo. Dia ozy izy ilay zoko be hoe se ve mananantoka fa tena natsona marina, sao dia tsy natsony se. Satria ny antony za manompo an'Andriamanitra anatin'ny 3 taona 70. Le 70 ary mbola misy 10 sy 5 tsita indraindray. Fa ingaray ny manompo an'Andriamanitra anatin'ny herintaona nananganany an'izy 2000 ny azy. Dia nametraka fanontania izy hoe mananantoka WC fa tena natsona marina. Dia tsy fantatro hoe avaiza le réponse fa tonga moa zany dia mazava hoe avy amin'ny tompo le izy dia ohatran'ny tsiky kely asayako. Tsiky kely dia so navaliko azao ny antopesiany fanompony io dia tsy ho an'ireo olona ireo, tsy hitezana an'ireo olona ireo fa hitezana zany tezaina ao. Zay no mahatonga ny fisiany fanompony io. Ay fe ozy izy. Efa ty amin'ny 2022 aty tsaroko foana zay zavatra nitrangy zay. Da tsy manana lahelo amina tezitra amin'ilay zavatra niteneniny. Fa tena henoko mihitsy any anatiko any hoe isaky ny mihetsika Andriamanitra dia mampatsiaro afoana, isaky ny manao dingana mandroso kely za foana no mitaizanao, ary ianao
dia mbola mila tezaina foana. Na dia tahaka n'inona na tahaka n'inona fahalalanao, na tahaka n'inona na tahaka n'inona fianaranao, na tahaka n'inona na tahaka n'inona zavatra efa nolalovanao, expérience fijorona vavolombelona, vavaka vita, fivadikanana vita, zay nataonao nataonao. Fa io Andriamanitra io dia mijery anao tahaka zazakely mila trotrona foana findray ianao ty anaka. Mila trotrona ianao, fantatrao ve zany ianao mila trotrona foana, ianao mila tezaina foana, ianao mila karakaraina foana, ianao mila amboarina foana. Zany ny fomba fijerin'Andriamanitra, ary raha vao diso amin'izay fomba fijerin'Andriamanitra zay tsika dia rerakitsika eny am-pandehanana eny. Nao ngejerentsika kely ny fanambaran'ny filazantsara indray, epistily indray amin'ity indray mitoraka ty no jerentsika toetsika nijery Isaia, fa manao rappel ihany moa zany le epistily. Hébreu 2:10 no hojerentsika. Hébreu 2:10. Hébreu 2:10 dia andeny 5 ka hatramin'ny 8 no andeha ovakiny naran'izay sosy. Ary adininareo ny fananarana izay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe anaka, aza tao zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehovah ary aza reraka. Raha resy lahatra ny anatra nataony ianao, fa izay tiany Jehovah ny faiziny, ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny. Famaizana no antony iaretanareo, Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka. Faiza moa izay zanaka tsy faiziny rainy, fa raha tsy faizina tahaka ny hitondrana azy rehetra ianareo dia zazasary fa tsy zanaka. Ny tiako asiana tsindrim-peo ao anaty lisy dia zao hoe aza reraka. Isika miaraka amin'Andriamanitra misy fotoana ary ny akamaroam-potoana tsy haitsika mihitsy ny zavatra izay tiany Tompo hatongavana. Tsy fantatsika mihitsy hoe inona ny tiany atao, inona ny planiny, inona ny fieviny, fa maninona ny misy an'izao ny fiainako. Ary zay indrindra ny porofo fa na dia mandra-pantitra tsika ara dia mbola zaza foana tsika, satria mandra-pantitra mbola tsy fantatritsika foana ny fitondrany, mbola tsy haitsika foana ny antony zavatra rehetra. Fatapatatra fotsiny amin'ny ambangovangony, fa ny antsipiriany tsy fantatritsika. Dia mampianatra antsika amin'izay le bokin'ny Isaia teo hoe zany no mitrotro anao. Tena tsaroko mihitsy no zahako ary nampahery an'ireo ankizy ireo ako tao anaty lisy zao lazaiko anareo. Zao tsika efa 10 taona kely sisa dia 10 taona tao arinany resako tamin'io pastera zokoko be mitaiza ara-panahy io. Fa hatramin'izao nge ohatrany tsy dia mbola afakaiza amin'izay tsika. Fa maninona mbola eto foana mandrakity ny androany, fa maninona ny tsy reraka, fa maninona ny tsy kivy, fa maninona ny tsy kamo, fa maninona ny mbola mazoto ary mbola mirehitra. Firesako matetika amin'ny ankizy ny teny hoe mbola intact, zany hoe mbola tsy miova ny ao anatiko ao. Za moa fampahirezako andro zareo zany, satria ireo no fanerasera be indrindra amiko tao anatin'ny 10 volana teo eo hoe zao lazaiko anareo 20 nisanareo teo, zao nareo efa 20 zany ny lasa. Fa zao no lazaiko anareo, za mifanerasera aminareo mbola intact ny energia ny anatiko any, mbola vonona be ohatrany tamin'ny voalohany ihany ampianatra anareo. Dia tahak'izay ihany koa manao an'izao fanompona izao, mbola vonona be ifampitatana aminao, mbola vonona be foana anompo anao isaky ny talaty izay mivavaka eto. Fa alohan'ny hidirako an'io trano io tena henoko mihitsy ny hafa ny hery ao anatiko ao, satria maninona vonona no tantanana indray, vonona no tezaina indray, vonona no karakaraina indray. Andriamanitra nge mikarakara atsika ary le fikarakarana tsy hoe amisoa atsika, tsy hoe amaly fivavakantsika, tsy hoe ame vola, tsy hoe anome an'izao rehetra zao, tsy hoe anasitrana ny aretina, fa le fikarakarana tena Andriamanitra mihitsy mitondra ny karazan-javatra rehetrarehetra izay ampatonga atsika ho mety tsara. Le fikarakarana dia le fitondrany anao ao anatin'le toe-javatra izay tsy apoizinao ihany koa. Fikarakarana zany ny fanomezan-tsoa, fa fikarakarana koa ny fanomezana izay tsy heverinao fa soa. Le olona mahafinaritra be manavotra ny fiainanao iny, le olona mahafinaritra be nahatonga ny vahaolana taminao, Andriamanitra mamela nino ho avy. Fa le olona manafotoana sy matezitra koa, fantatrao ve fa mikarakaranao izy amin'iny fotoana iny?
Amintsika zany rehefa mitrotro any dia zao atao dodozaza rotsirotsian'Andriamanitra mahafinaritra ery izany fiainana fa zany mitrotro zany amin'Andriamanitra hitondrany an'olona mahabevatan'orona reny ianao, hitondrany an'olona mana fotoana matezitra reny ianao, dia mila fantatrao amin'iny fotoana iny mitrotro Andriamanitra mbola mitatana foana izy ary mipirofo fa mila tatanana foantsika rehefa sendra ny reny olona reny tsika mbola misy toe-posy toe-panafahafa zay mivoaka ao anaty eo, mbola misy fatezerana miafina izay tsy mivoaka raha tsy mahita ny reny olona ireny. Raha olona ohatry ny anjely foana ny hitanao ina toe-posy toe-panahy ivoaka mahafinaritra be foana miferana ahoana kira vavy atahin Jesosy kira vavy fiadafaly mihitsy mahita anao. Fa rehefa mahita an'le olona mandreraka reny ianao, le olona manahirana reny, le toe-javatra tsy apopozina reny, dia tadidio Isaia 4:7 eo zano mitrotro anareo. Fantatrao toe-javatra misy ny Israely tamin'ny ovanim-potoana io no baboin'ny Nebokadnezara ny Israely. No baboin'ny Nebokadnezara ny Israely. Ary tsy vita no baboin'ny Nebokadnezara ny Israely fa nirofiny daholo ny fanaka volamena sy ny fanaka volafotsy rehetrarehetra tao anatin'ny tempoly, ary tsy vita an'izay fa nidora ny pitehan'ny Nebokadnezara ny tempoly, no pitehan'ny Nebokadnezara Jerusalema niondrika amin'izay Israely. Tsy Israely moa zany ty resaka ty fa Jode. Israely tsy na mafobe fa Jode ny resan'Andriamanitra ao anatin'ilay izy niondrika amin'izay. Voaka amin'izay Andriamanitra ny resaka zao za enao lay olona izay notrotrona no babeny hatrany am-boaka. Enao efa hatrany am-boaka ianao no netiko. Mandrapantitra aho za tsy miala aminao zany. Karakaraiko foana ianao, amboariko foana ianao, hoatsaraiko foana ianao. Misy zavatra be dia be ry avako mandalo ao anaty tontolom-piainantsika eo. Zay tsy hananantsika contrôle, tsy hananantsika fifehezana, fa ao anatin'izany zavatra zany Andriamanitra izay mamela ny reny ozy izy lay Hebreo 2:20 teo. Fa izy ny zanaka izay tsy mba faizina, fa raha faizintsika tsy zany ny tian'Andriamanitra hoe hikapoka atsika, fa misy tanjony ao izay ahatsara atsika. Zay ahatsara atsika sy ahatonga atsika homendrika kokoa sy masina kokoa no ny teo aloha. Mba ho vavolombelona Kristy isika. Mandalo zavatra be dia be tsika ao anatin'ny fiainantsika, ary tsy maintsy mandalo zavatra. Na inona karazam-piainana nananao, na izy ianao na izy, na oviana ianao na oviana nandray ny famonjena, dia misy zavatra tsy maintsy lalovantsika, dia tsy maintsy trotrona foantsika, dia tsy maintsy tatanana ampatsiahivina foana fa zano mitrotro anao, zano mitondra anao, zano mitatana anao eo amin'ilay zavatra tsy hainao indrindra iny, za mbola mitondra anao foana. Dia avelako iny tranga, avelako ny olona na fotoana, avelako ny olona andreraka, avelako isan'izao fa zao an'izao manisy fray ihany. Andriamanitra nge mametra an'ireny, zay ny lazainy hoe tsy misy fakapana zany avela hitranga aminareo zay tsy tatinareo, fa zay tonga eo aminao rehetrarehetra afaka ny mitraka ianao ary afaka ny mandray an'izany hoe misaotra Andriamanitra ny afitondrahanao. Amen. Misaotra ny afitantananao an'izao fiainako zao, misaotra fa mitrotro indray ianao. Amen. Misaotra fa ahoana koa moa le fanambarana teo, mibaby indray ianao rehefa misy zavatra mitranga be dia be izay tsy ferana ao anatin'ny fiainantsika. Manana zo ianao angataka. Amen. Fa rehefa tsy mamaly izy, manekeny fitondrany, dia misaorany amin'ny zavatra izay ataony sy avelany hitranga. Androany fotsiny eo aza mieritreritra hoe mbola ohatra zao foana zany ny fiainana inona. Androany fotsiny angeny nomenanao hoe fa tsy fiainana zany. Zay ny olantsika olombelona mantsy fiainana afaka ray volana sy roa volana foana ny eritreretina. Fa ny olombelona indray rehefa saina mieritreritra mandrakizay, izy akoa ny eritreritra an'izany, eto tany ary tsy hanaovana azy ko mandrakizay ahoana. Zany hoe ny olombelona le hoavy tia ny eritreretina fa hoavy eo eto ambonin'ny tany ihany. Fa rehefa tena saina mihevitra ny hoavy izy tsy mihevitra an'izany izy. Zao fiainantsika izao raha lasy anabavy dia fiainana izay tatanan'Andriamanitra atsika. Fa maninona ka itsika ny tatanana, fa maninona ka itsika ny karakaraina, fa maninona ka itsika ny trotrona. Ozy izy ny Jaona 5:10. Manomboka amin'ny 9 izy rehefa manao ny fanoharana mikasika ny voaloboka, dia ozy izy hoe zao no tena voaloboka ary ianareo sampany. Sampany rehetra izay tsy mamoa dia ongotana dia sorona
fa saparehetra zay mamoa kosa dia amboariny amoa bebe kokoa, amboariny amoa bebe kokoa. Lay sampan'izay tsy mamoa dia Israely, lay sampan'izay tsy mamoa dia Israely, lay aviavy izay tsy navokatra dia Israely. Iny ny tenenin'ilay mpanamboatra hoe alao aloha karakaraiko amin'ity taona ity ihany, ary rehefa tsy mahavokatra izy zay vao tapahanao tamin'ny fotoana iny. Andriamanitra efa tapa-kevitra ho tapahako Israely, ozy izy lay mpanamboatra dia tsisy afa Jesosy. Aleo aloha zay hialanenina farany ho toriana iny filazantsara. Dia nitoriana tamin'ny Israely filazantsara dia misy 5,000 mibebaka, fa ny ankoatran'izay tsisy mibebaka. Tapitra hatreo ny tantaran'ny Israely, ny kopena amin'izay le hazo tamin'ny taona 70 tao aorianan'i Jesosy. Dia nijentilisa amin'izay lay tsy tena izy, lay hazo oliva maniriniro azy nalaina dia napetaka. Dia ozy izy milaza sampany rehetra zay mamoa amin'izay dia amboariny amoa bebe kokoa. Za rehefa nanolotra ny fiainako an Jesosy, za rehefa nandray ny famonjena nomeny Kristy dia tsy tian'Andriamanitra hijanona teo amin'izay fotsiny dia hanamboatra fifandraisana amin'Andriamanitra, dia hanamboatra fifandraisana amin'ny Kristy. Dia tondra hamonjy fotoam-bavaka, fa inona tiany asoa ny hafa ihany koa. Ary fanasoavako ny hafa raha lasy anabavy eo dia tsy maintsy tantanana vao masoa ny hafa. Tsy haitsika zany, tsy haitsika ny mahatonga antsika ho tsara, fa tsy maintsy Andriamanitra ny manapa-kevitra, tsy maintsy Andriamanitra no mikarakara, tsy maintsy Andriamanitra no manitsy, tsy maintsy Andriamanitra no manamboatra dia manongotra ny tsy mety rehetrarehetra mba hatsara antsika, maninaka antsika no tsara. Tsy hoe hanomezana anao ny arena miafina amin'ny mangingina sy ny arena nafenina amin'ny maizina intsony le resaka. Na ny Salamo 150, efa nizatoetra anay ianao Andriamanitra, za mahay an'izy rehetrarehetra reny, haiko tsara daholo reny. Efa nizatoetra anay ianao Andriamanitra, efa nanefy anay, efa nitondra anay tao anatin'ny meme anao tahaka ny volafotsy tefena, efa nanisy etamavesatra teo ambalanay ianao, efa nitondra anay tamin'ny fandrika ianao, kanefa nitondra anay amin'ny fitahiana matretrika ianao. Any amin'ny Salamo misy an'izany. Fa fitahiana matretrika ao antsika dia mahatonga antsika ho fitaovana azona sakaiza hiditra ny lanitra amenina. Zasy ianao io karakarain'Andriamanitra. Averiko eto ny atao hoe fikarakarana lay zavatra tsara sy lay zavatra ratsy. Andriamantsika ny tendance antsika, ny fisainantsika io misy mibiloka zay izy io. Dia na le izy mibiloka any amin'ny zavatra le eritreretantsika azy foana. Misy olona zany vao miresaka hoe karakaraina dia fa alleluia amena. Dia zay zavatra tonga rehetrarehetra, zay tsara rehetrarehetra fikarakarana, dia tsika indray maheno an'izay zavatra izay, dia tsika indray vilana le izy dia lasa zay zavatra ratsy rehetrarehetra indray. Karakarain'Andriamanitra, amboarina fotsiny saina izy zany fikarakarana. Fa na le tsara na le ratsy dia samy fikarakarana avokoa. Amen. Ary na le tsara na le ratsy ny tena marina ange tsisy ratsy zany. Tsika efa mifampizarana zany, tsisy ratsy zany ny fiainany zanak'Andriamanitra. Ny an'ny fiainako tsisy ratsy zany. Na misy olona manambaka ary za tezitra, za sosotra, za leobe, zao foana zany ty fiainany ty, fa tsisy ratsy zany reny, tsisy ratsy reny. Ny fisainantsika sy fomba fijerintsika mbola tsy voavoatra, ary zay mahatonga antsika totrona nge. Azonao ve zany zavatra zany? Satria le fisainanao mbola tsy mitovy amin'ny en'Andriamanitra mihitsy. Izy mahita le izy tsara, ianao miteny zao ve ho tsara. Foko zany marary mihitsy, maratra ny any anatiko anozy Andriamanitra zay mahatsara azy nge. Zay mahatsara azy ary totroko mihitsy ianao mba ho sitrana amin'izay fonao io. Mba voavoatra amin'izay ny any anatinao, fa rehefa sitrana ny fonao dia mamoaka votsara ianao, dia fahavolom-belon'i Kristy ianao, dia mpiara-mamory aminy ianao. Zany ny antom-pisian'ny zavatra rehetra izay mitranga ao anatin'ny fiainantsika io. Dia averiko le Hebreo 12, asa reraka. Ampahiresy kely le namanao, asa reraka. Fa manino izy miteny hoe aza reraka? Satria misy fotoana mandreraka. Aza reraka ozy izy ny amin'ny zavatra izay ataony, ny amin'ny famaizany. Zany le fomba firesiny io, aza reraka. Sasany raha iresaka aminao amin'ilay vanim-potoana izay nanimpoko an'Andriamanitra. Ao anatin'ilay tontolo eo anelanelany 2013-2014 mandra-patonga ny 2022-2023 mandreraka ny zavatra mitranga eo. Ary raha vao mijery ny zavatra hita fotsiny fa tsy miorina any anatin'ny fo, zany hoe Andriamanitra no mitaiza.
izy mbola mahita ny toe-poko par rapport aminareo, par rapport amin'ny tsirairay avy, par rapport amin'ny zavatra mitranga. Fa za olombelona tahaka ny olombelona ihany, na dia mpanompon'Andriamanitra ary. Misy toe-poko mbola tsy ankasitrahan'Andriamanitra, na dia mpanompon'Andriamanitra ary. Misy toe-tsaiko mbola tsy ankasitrahan'Andriamanitra, misy fomba fijeriko tsy ankasitrahany. Izay mahatonga azy te hitrotro afoana, satria mbola tia mpamokatra mihoatra lavitra ny tany alondra izy, mbola tia tsara mihoatra lavitra noho ny tany alondra izy. Dia zany ny tondrany, zany ny trotrony, zany ny tatanany amin'ny vanim-potoana rehetrarehetra. Ka isika rahalasianabavy, raha ohatra ka mieritreritra ianao hitady fiainana milamina, diso lalana ianao fa tsy aty amin'i Jesosy misy an'izany. Tsy aty amin'i Jesosy misy an'izany fiainana milamina zany. Ny fiadanako no omeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo. Avia aty amiko, za manome anareo fitsarana. Izy tsy miteny mihitsy ny avia aty amiko omeko fiainana milamina. Efa niresaka tsara n'izany tsika mikasika an'ilay ina moa ilay sujet indray mandeha, ina matsiaro, tranquillité sy paix. Da toe fiainana milamina dia fiainana tranquille, tsisy an'izany amin'i Jesosy. Ianao mbo milamindamina tsara mipetrapetraka tsara iny, tondrany zavatra ndray. Fa rehefa mitady horeraka ihany koa ianao, misy tanana indray manangana anao. Zay nge le hoe za ihany no mikapoka, za ihany no mitrotro, za ihany manao an'ity zavatra rehetrarehetra ty. Ohatry ny alatsany kely zay indray dia raisiny indray mitady latsaka, za eto ihany ka. Ohatry no entiny kely indray matsiaro an'ilay fanoharana anankiray zay hoe ny zanaky ny voromahery. Ny voromahery zany ny fampianarany zanany manidina, dia alainy amin'ny tongony iny zanany iny, dia hoety manidina ambony be. Rehefa eny ambony be iny dia avotsiny le zanany kely zany. Raha ataontsika hoe olombelona iny zany, ka mba manozonozona 100 ianao tena rentso vaniny ianao. Zanakao dia alatsakao eny amin'ny faratapiny izao, mama maty aho ahy. Fa tsy avela nitotona zany iny fa samboriny indray. Vao milamindamina ny fony iny, alleluia, amen zany ahay. Matsiaro an Jona zany ahay ka mba Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra tanatana manga izy teo ambony lohany. Zany ahay ka Andriamanitra mitsinjo ny olona, mitsinjo ny mpanompony. Nga tapitra treo ny alina iny nandefa fositra. Izy ihany manao an'izay, nga ny devolony nataony an'ande devoly, ndana misy devoly maniraka fositra aloha. Fa izy ihany manao an'izay, mihinana indray le fositra. Eo indray Jona, Andriamanitra, ianao te Andriamanitra pilavaniny. Fa maninona nomenao tanatana manga indray mandeha, dia omenao fositra indray andany an'ilay izy, satria Andriamanitra mitrotro an Jona. Tena mpianatra azy amin'izay izy. Jona, ianao malahelo ny amin'ny tanatana manga nao eny, zay tsy sasaranao akory. Naniry ny ray alina dia maty ny ray alina. Ahoana moa zany tsy alahelo ny amin'iny ve izay tanàna feno olona mba mibiby fimpo maro isan-karazany. Azony Jona ny resaka. Voatrotro tsara Jona, voataiza tsara Jona, asa reraka ny amin'ny fitondrana. Fa tsy isika tsony nge ny resaka ao anatin'ny tontolo fanompona rahalasianabavy. Tany amin'ny Israely dia Israely ny resaka zay tia natao rehetrarehetra, zay mahafinaritra azy dia atao, akatoavany lalàna mandra-pivoaka ny Mesia. Fa isika kosa tia amin'ny tontolo fanompona ao amin'ny Kristy, amboarina mba hasoa anareo. Amenna. Ary za androany dia eto anatrehan'ny tenin'Andriamanitra dia mbola milaza matsiaro ny tenin'ny Paoly ihany koa, za ozy izy dia manolotra ny tenako ary manaiky andany sy olanina mba hasoa ny hafa. Dia zany ihany koa zako te. Be dia be ny zavatra nanjoanay, mbola misy zavatra be dia be any aloha. Fantatro zany na dia tsy hitako ary za fa manomboka mezatra an'io Andriamanitra itsiny. Amboary tsara ny foratsy zatra ianao tonga dia eto eo anatrehan'i Jesosy ity foko ity Jesosy tsy mataty an'izany resaka voromahery atsipitsipinao zany. Tena za bebe tension zay fa zao na izany na tsy zany atolotroanao izy. Fa ny tompo mahalala antsika ary ny tompo mitondra antsika tahaka ny zanaka. Ary ny asantsika tena mahafokatra. Sa raha andalo eto amin'ity zao tontolo zao ity, tsy fantatro firy taona na firy taona omeny ny tompo aho. Fa ny azy ny fiainako sy ny momba rehetra tolotro mba hotrotroiny, mba hasoa ny hafa ihany koa. Zany ny antom-pahaveloma antsika eto. Ka izay zavatra rehetrarehetra mitranga rehefa tena any Kristy marina ianao,
eo ihany tsika le hoe zavatra rehetra miara-miasa soa zay ty an'Andriamanitra iny nitodika amintsika iny po masotra zao fa ny tena marina ao anatin'le izy dia zao ihany koa zavatra rehetra dia miara-miasa la iasoa zay ty an'Andriamanitra tsy zarery ihany fa ianareo zay ty an'Andriamanitra ihany koa dia miara-miasa soa anareo zay zavatra mitranga amiko miara-miasa soa ny hafa manodidina anao ihany koa zay zavatra mitranga eo fiainanao. Dia ina ny tokony ho ataonao rehefa mandalo zavatra tahaka itony ambarany tenin'Andriamanitra tony rehefa le hoentiny ianao rehefa le ataony amin'le zavatra tsy takatra ao sy tsy eritreretinao sy tsy apoizinao ianao satria itsika manao zavatra tsara miandratra zavatra hoe tena mba tokony mba ataotra an'izao kosa fiainako zao avy nanao an'izao avy nikarakara an'izao za zao avy nandany andro za avy vezivezy za avy nanao ny asanao za avy nanao an'ity za avy nanao an'roa tokony mba amboarinao zao ty tonga avany ianao kay vao maika problema ny tranga kay vao maika olana ny tranga takizay mipetrapetraka tato trano tato fa rehefa mitranga ny zavatra takizay atolorin'ny tenanao Jesosy eo za mbola nolotra ny tenako foana mbola hoeto foana mbola trotroy foana mbola tatano foana mbola papeo foana fa mila anao matoso mbola mitrango anatin'ny fiainako mbola misy zavatra be dia be tianao ikarakarana fantatro Jesosy fa sady ataonao asoa ny hafa ihany koa ity atolotroanao fiainako rehefa zay ny toe-po hitondranao rehefa zay ny toe-po hiainanao ny fitondran'Andriamanitra ho hitanao fa milamina ny ao anatinao ho hitanao fa mitoetra ny fiadanana ho hitanao fa mitoetra ny fitsarana fa raha manohatra foantsika ny fomba fitondran'Andriamanitra raha mitady foantsika lalana iviliana ielana amin'le izy verina amin'le tantarany Jona teo tsika Andriamanitra miteny ary zavatra tsy tiany Jona mihitsy izy manana mpanompo be dia be tamin'izany fotoana andro izy manana mpaminany be dia be tamin'ny androny Elisa fotsiny izy nanana mpaminany 700 lahy tamin'ny androny Jona manana mpaminany be dia be izy fa iny tantara voasoratra iny fa tena Andriamanitra tena hafa mihitsy zay zany azo fomba fitondrany sy fomba fitantanany raha mpaminany hafa ny rano tsisy problema zany azany rano zany fa tena fatany mihitsy ny faiblesse ny Jona hoe Jona lotika ny foniny amin'ny Ninive Jona maloto ny foniny amin'ny Ninive hotrotroko kely se Jona ho amboariko kely se ho karakaraiko kely se tena anatson'Andriamanitra Jona andana maka Ninive ho antsika andasaka afo antsika hoy Andriamanitra mbola kalma aloha mbola tsy zay aloha le resaka sao tory filazany tsara aloha ray volana andamanina tonga dia alatsaka le afo torio aloha so dia mibebaka izy dia raha mibebaka eo izy dia ahoana dia tsy ataoko indray le izy zay indray ny anareo tsy nety Jona hoy Andriamanitra ndana maka Ninive raha tsorona le izy ndana maka ny Toliara Jona ny fahasankarana naka taxi be taxi brosy asisy naka ny tiako fa Andriamanitra manodina ary manamboatra ilay zavatra rehetra zay le lazaiko anateo mivily le lalana rehefa tsy akasitrahan'le olombelona le zavatra hitondran'Andriamanitra sasainao raha tiantsika ny anana fiainana mahafinaritra miaraka amin'ny Kristy dia mila manolotra tsy vita amin'ny manaiky misy ny manaiky fa manaiky tsy sazoka inona moa no azo atao enao no Andriamanitra ataovy izay tianao hoe moa aninona olombelona kely manao victime zay olombelona kely tsy afaka ny anotrany miandry ny rariny eto zany fa hafa mihitsy le manolo tena hoe ity aho mpanompon'ny tompo ataovy izay tianao amiko ataovy izay tianao mila miaritra kely afiriny vonintsika ary tompo zay ataonao eo vonintsika misaotrany amin'ny zavatra rehetrarehetra misaotrany amin'izay tonga misaotrany amin'izay tsy tonga misaotrany amin'izay miaraka amiko misaotrany amin'izay mandao amenna fa voadina ny anatinao rehefa ohatr'izay rehefa hitanao io ankohonanao io fa natao hitezananao voadina ny anatinao rehefa misy zavatra mitranga eo voaroka ny fiasana ianao jereo tsara fa raha mandray ianao ny fomba fisainanao anatin'izany voaroka ianao petraka ny démission amin'io ianao voapangany amin'ny zavatra tsy rariny any amin'ny zavatra zay tsisy idiranao fa mipetraka le izy tsy démission moa za fa fandroahana za fandroahana zany mantsy manala baraka ny démission mizesta rehefa manao démission tonga dia mizesta zay hialaka hiala zay fa ny fandroahana miafinafina mihitsy hoe voaroka hony
eo anatrehan'izay zavatra eo anatrehan'ilay tsirariny mitranga sy mianjady jereo tsara raha hafa ny toe-pontsika raha misaotra ny tompontsika hoe saotra ny amin'izao fitezana ao azy ao tonga dia hafany any anatinao fa raha vao tsy izay ny toe-ponao ny amin'izay fisaorany izay tonga dia ianina mihitsy ianina efa nialina ianina efa ohatran'izao lasa amin'izay tantara le mpiara-miasa anareo ny tovoaroka sy ianina nge hitanao ihany le fiaina hitanao ihany le gasy ory avamanana ny gasy tonga dia any amin'ny gasy ny tsiny sy ny olana fa rehefa miovana any anatsika hitanao reny nge miprofa ilaina le trotrony azonao ve le izy hitanao zay ny ahitana ny toe-pontsika hoe tena mbola mila trotrona tena mbola mila taizana misaotra tompo mitaiza saotra mikarakara fa rehefa mikarakara ianao misy zavatra mamiratra mivoaka atao anatika efa resantsika izany zavatra zany hoe misy arena miafina ao anatin'ilay tavy ao anatin'ilay vilany tany manana arena miafina ao anaty vilany tany izay ozy izy Paoly kejaina manodidina zay fa tsy tery verihevitra zay fa tsy mamoy fo atotona le vilany tany dia mivoaka ny arena miafina ireo zavatra rehetra mitrango anatin'ny fiainantsika ireo maneke-tezaina amen zay mitrango eo fitezana daholo a rehefa mahazo vary ray gony koa maneke-tezaina misaotra Jesosy tezainao tsara zany mpanomponao zany rehefa mahazo kapoka ihany koa rehefa mahazo zavatra tsy apozina ihany koa misaoran'Andriamanitra misaotra mitaiza tompo avokatra tsara natao zanak'Andriamanitra natao tena amiratra mihitsy tsy amiratra mivoninahitra sy mifananana fa amiratra amin'ny fitondran-tena tsara amiratra amin'ilay toe-po volamena izay ivoaka sisy eo anatreha amin'ny mpiarabelona amen zay ny afatritsika amin'ity andro anio ity anitsangantsika dia hisaotra ny tompony amin'ny fiainana zay hitondrany atsika ny amin'ny zavatra rehetra zay tanterahany amintsika dia mankasitra azy manomeza voninahitra azy raha maniry arivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana eny Andriamanitra fiakarana tahaka ny ho any an-tany reniny trano mangabe amin'ny ankavia tongava soa daholo